Ary sao dia mba tsy rafitra raha mampatonga ny any amin'ny sisintany taray koa. Ty androany ty atao momba le resaka boky fa mandreraka be. Ankoatsika jiaby. Namoaka vidéo moa raha namana Jonathan mikasika an'ilay tsy fivoarany hoe côtier izay ndro aizan'ny be sy ny maro anazy. Alohan'ny hidirako détail amin'ilay vidéo nataony aloha dia misy zavatra somary manitikitika anakah ilay zavatra nilazany ka indraindray mampatonga ilay fankahalana, indraindray tsy mifankafantatra kosa, dia indraindray mandeha any fotsiny ilay izy ka aleontsika mifankafantatra. Ary sao dia mba tsy rafitra raha mampatonga ny any amin'ny sisintany taray koa. Ty androany ty atao momba le resaka boky fa mandreraka be. Eny ao ny rafitra, tsy mampandroso ny eto Madagasikara mila iadivany, mila hovany, fa afaka resahana konko ve ny akamoana antony indray mampatarika ny lisany any amin'ny faritra, toe-tsaina ary indrindra fa ny kolontsaina. Be da be zany ny vidéo commentaire tato ho ato, hitako resaka fankalana borisanin tsotra zao fotsiny, fankalana fokomerina. Rehefa mandeha dia hoe izay olona ao Antananarivo ao ihany ny olona, ny amin'ny sisiny tsy olona, ireo Antananarivo ireo merina ireo mangorona ny harenany any amin'ny sisintany. Sasany moa dia misy tonga dia hoatahota fotsiny efa tsy lôjika intsony ilay raisonnement fa dia fankahalana merina tsotra izao. Ka indraindray mampatonga ilay fankahalana, indraindray tsy mifankafantatra kosa, dia indraindray mandeha any fotsiny ilay izy ka aleontsika mifankafantatra. Raha aminahy manokana aloha dia antony mampataraiky ny any amin'ny sisintany dia ianareo any kamo. Ny antony mampandroso kokoa ny eto ampovoan-tany, tsika dans la merde daholo, samy mahantra velona daholo e. Fa ny antony mampandroso kokoa ny eto ampovoan-tany dia fahazotoana. Samy borisany tena borisany zany tsy raha hainareo. Amin'ny 4 maraina efa eny an-tanimbary, raha mandondona amin'ny tranon'ny borisany ianao amin'ny 9 maraina fa tsisy olona fa tapitra any an-tsaha. Manahoana ny any amin'ny sisintany? Maro be tokantranon'olona mifoha amin'ny 9 maraina, satria misy fotoana misy saison mihitsy izany hoe tsy manao ninona zareo. Vehivavy any amin'ny sisintany zany ny ankamaroany ka mivelona, sahako miteny an'izany. Misy vehivavy miandry ny trano fotsiny tena asany. Dia io zao dia maro indray zao ny olona tezitra kanefa marina izany. Amin'izao andro sarotra izao, vehivavy amin'ny sisintany ihany mbola mahavita hoe tena femme de ménage tout court. Ny olona eto ampovoan-tany na miandahy miambavy mandeha eny an-tsaha daholo, mandeha miasa raha any amin'ny birao. Dia izany antony mampandroso. Fiainana efa sarotra be izao, dia amin'izao mbola misy vehivavy izaho tsy mahavita miasa izany, ampy anahy ny fikarakarako ny zaza. Dia ao dia mijanona ao an-trano dia mihirahira, mikarakara sakafo, matoritory mijery mauvais gasy. Ohatr'izany ilay fomba fiainan'ny olona sasany any amin'ny sisintany. Tsy miteny indray hoe nareo rehetrarehetra fa ny ankamaroany ny hitako aloha dia ohatr'izay daholo ilay fiainana. Tokantrano anankiray any amin'ny sisintany, raha ataoko hoe vao manomboka izany samy miainga avy any amin'ny farany ambany. Misy an'izay karazana ohatra hoe vilany, vilia, sotro, seza kely, latabatra kely, fa ny zavatra tsy maintsy hita ao ny subwoofer, raha manenoneno, caprice io. Mozika tsy maintsy atao midradradratra satria misy vehivavy miandry foana ny trano, indraindray koa raha ilay lehilahy ao an-trano ao. Raha miditra any amin'ny tokantrano tsy manana mibory izany ianao dia misy ohatran'ilay noteneniko teo, vilia, vilany, seza sy ny ohatran'izany, fa ny zavatra hita ao zany indraindray tsisy radio akory ary ao. Dia mibory izany amin'ny alina vao mihaino radio. Mihaino tantara izany dia matory. Raharahaba izany ianao mahita hoe borizano hitanao ao an-trano izany, fa en général izany any an-tsaha foana tena miasa maraina mandrapahatonga ny harivanandro. Manahoana amin'izay ianareo any amin'ny sisiny? Ianareo sasany ve misy tsy miasa fa mitazatazana fotsiny ao an-trano? Dia avy eo rehefa mandroso ilay ao amin'ny Antananarivo dia lasa elona. Raha atao hoe mpiasa birao indray ny ankamaroan'ny eto ampovoan-tany, dia raha miasa birao izy misy fotoana ny sasany 5 ans tsy maka congé. Miasa foana, rehefa tonga ny week-end mbola miasa ihany. Dia rehefa maka vacances amin'izay dia mandeha makany amin'ny sisintany. Dia avy eo lasa x3 ny vidiny entana. Ohatra hoe mofo coco raha amin'ny samy local eo 200, rehefa tonga ny amin'ny borizano lasa 500. Dia efa maninona mampatonga an'izany dia hoe kareo mila fahaizandreo fa mangorona ny harenantsika. Nefa nareo ny kamo. Raha resahana indray ohatra ny kolontsaina, raha atao hoe hira ohatra ilay comparaison. Ny eto ampovoan-tany ohatra hoe raha iza ny malaza hoe mpihira eto ampovoan-tany ataoko hoe ambondrona. Mirana ny saiko, mijery anao ry haiko, resaka fitiavana. Raha ataoko hoe hijery artiste anankiray mirepresentena any amin'ny faritra, Tamama ohatra. Zaho ny tompon'ny lakile, resaka famparafesana. Dia gaga izany ianao hoe inona izany ny fandrosoanao tediavinao amin'ny resaka hoe famparafesana, fangalaram-bady, resaka mitsikotsiko, mosavy. Ny ankoatran'izay moa resaka dihy vody,
Nitoriny ao toriny io vody io daholo ny kolontsainareo dia mampandroso anareo ve izay zavatra izay. Ka alohan'ny watawatafakalana foka aloha manana disiplinina dia mba mazotoa miasa. Indraindray tena isany mipetraka fotsiny eo ambony seza eo mijerijery télé, mijerijery Facebook, manao TikTok dia rehefa tsy mety ny fiainana dia mibory izany no menatsiny. Nday le rehetra e. Andao ifankafantatra. Alohan'ny amaliko an'izay teniny izay, valiko tsirairay le resaka nataony tamin'ny vidéo. Raha aminahy manokana aloha dia antony mampataraiky ny any amin'ny sisy tany dia ianareo any kamo. Antony mampandroso kokoa ny atao ampovoan-tany. Tsika dans la merde daholo, samy mahantra velona daholo e. Fa ny antony mampandroso kokoa ny atao ampovoan-tany dia fahazotoana. Samy bory izany, tena bory izany tsy raha hainareo. Amin'ny 4 maraina efa eny an-tanimbary, raha mandondona amin'ny tranony bory izany ianao amin'ny 9 maraina fa tsisy olona fa tapitra any an-tsaha. Manao ahoana ny any amin'ny sisy tany? Maro be tokantranon'olona mifoha amin'ny 9 maraina satria misy fotoana misy saison mihitsy izany hoe tsy manao ninina zareo. Dia valiko situation mikasika ty raisiko manokana zao mahazanga aty mifoaka raha fifoazan'olo jiaby foana ary za sur certain fa faritra jiaby eraka Madagasikara aty mifoaka raha zay foana koa manodidina amin'ny 4 sasany amin'ny 5 eo mifoha ny olona normal jusqu'à amin'ny 5 sasany. Mikarakara mpianatra ho an'izay manana zaza miditra amin'ny 9 na miditra amin'ny 7, ho an'ny mpiasa mikarakara tokantrano dia avy eo manenjika miditra amin'ny 7. Ny exceptionnel aloha sasany mifoha amin'ny 3 maraina manenjika varotra bazary dia le sasany mifoha amin'ny 4 mikarakara mivarotra midina any amin'ny 5 na amin'ny 5 sasany. Ka diso kely le hoe mifoha amin'ny 8. Raha anao mipetraka aty amin'ny sisiny aty ka ianao mifoha amin'ny 8 zany ianao tsy velona. Satria presque fiasana aty miditra amin'ny 7, ny fianarana miditra amin'ny 7 sasany farafatarany dia ahoana zany eritreretana hoe amin'ny 8 zao vao hifoha. Tsy possible. Vehivavy any amin'ny sisy tany zany ny ankamaroany ka mivelona, sahako miteny an'izany. Misy vehivavy miandry ny trano fotsiny tena asany. Dia io zao dia maro indray zao ny olona tezitra kanefa marina izany. Amin'izao andro sarotra zao vehivavy amin'ny sisy tany any mbola mahavita hoe tena femme de ménage tokoa. Ny olona eto ampovoan-tany na mendahy miambavy mandeha ny an-tsaha daholo, mandeha miasa raha ny amin'ny birao. Dia izany antony mampandroso. Fiainana efa sarotra be zao, dia amin'izao mbola misy vehivavy za tsy mahavita miasa zany. Ampy anahy fikarakarako ny zaza. Dia ao dia mijanona ao an-trano dia mety mihirahira mikarakara sakafo, matorotoro mijery nove gasy. Ohatr'izany ilay fomba fiainan'ny olona sasany any amin'ny sisisisy tany. Tsy miteny indray hoe nareo rehetrarehetra fa ny ankamaroany ny hitako aloha. Le vehivavy mijanona ny trano, le izy angamba zany tsy olana avy aty raiky foana eo. Tsy Majunga, tsy Diego raiky, tsy Fianarantsoa raiky, tsy Tamatavy raiky, tsy Tuléar raiky. Ndreo misy problème io fa même Antananarivo foana koa. Fa izy io miankina amin'ny safidy. Misy vehivavy misafidy hoe femme au foyer, dia misy misafidy vehivavy hoe hiasa. Za manokana tsy tia vehivavy mipetrapetraka an-trano zany satria le volana ampianaran'ny ray aman-dreny anazy jiaby reny arena par la fenêtre jiaby ke iny varany. Fa misy koa nefa ka lehilahy mihitsy ndreo tsy mamela vadiny andeha hiasa. Dia eo amin'izay miankina amin'ny vehivavy hoe ankatony vadiny izy na tsy ankatony vadiny. Fa io na tana na amin'ny sisiny dia misy an'io ka io daholo hoe vehivavy manana eritreritra hoe hijanona ao anatin'ny tokantrano na vehivavy manana eritreritra aleo zany dia hiasa anampy ny vadiko. Fa io miankina amin'ny choix. Tokantrano anankiray any amin'ny sisy tany raha ataoko hoe vao manomboka zany samy miainga avy any amin'ny farany ambany. Misy an'izay karazana ohatra hoe vilany, vilia, sotro, seza kely, latabatra kely fa ny zavatra tsy maintsy hita ao ny subwoofer, raha manenoneno, caprice io. Mozika tsy maintsy atao midradradratra satria misy vehivavy miandry foana ny trano. Indraindray koa raha le lehilahy ao an-trano ao. Raha miditra any amin'ny tokantrano tsy manana mibory izany ianao dia misy ohatran'ilay niteneniko teo vilia, vilany, seza sy ny ohatran'izany fa ny zavatra hita ao zany indraindray tsisy radio akory ary ao. Dia mibory zany amin'ny alina vao mihaino radio. Mihaino tantara zany dia matory. Rahabe zany ianao mahita hoe bory zany hitanao ao an-trano zany fa en général zany any an-tsaha foana tena miasa maraina mandrapahatonga ny arivony andro. Mikasika ny lehilahy mozika ao anatin'ny trano na any an-tsaha na ao anaty trano, io misy foana hoe misy mandefa radio amin'ny sisiny ary dia miaraka maheno daholo ndraitrarehetra mandritra ny asa tanimbary iny. De plus le olona mipetraka ao an-trano, inona zavatra azony atao? Tsy maintsy mitady zavatra mba hampialany voly satria mipetraka an-trano raiky ianao mikarakara tokantrano zany tena mampideprime izy rehefa tena elanela. Satria raha hijery tele ny olona dia hovareny. Ataoko hiezaka hiala voly amina zavatra hafa karaiky. Raha andeha hiresaka amin'ny namana tsisy tokantrano vanina. Le olona mijanona ao anatin'ny tokantrano zany mba farafaratsy misy an'iny radio iny hialany voly. Le resaka subwoofer aloha somary tsy dia idirako firy satria io samy manana choix. Raha raisiko amin'ny cas ny olona fantatra aloha mihaino radio foana izy ao anatin'ny trano. Ianareo sasany ve misy tsy miasa fa mitazatazana fotsiny ao an-trano
Dia avy eo rehefa mandroso ilay ao Antananarivo dia lasa elona. Raha atao hoe mpiasa birao indray ny ankamaroan'ny eto ampovoan-tany dia raha miasa birao izy misy fotoana ny sasany 5 ans tsy maka congé. Miasa foana rehefa tonga ny weekend mbola miasa ihany. Misy tompoko ny mpiasa dia amin'ny sisiny tsy mandray congé 10 taona. Fa ny mpampiasa mihitsy tsy mety an'io congé payé io satria mifika aty tsy misy vacances zany fa anao miasa foana. Dia le mpampiasa mahita an'io système io dia tsy maintsy maka congé forcé ny olona. Fa ny aty tsisy mandeha par choix zany hoe afaka tsy maka congé anao, afaka maka congé anao. Raha resahana indray ohatra ny kolontsaina, raha atao hoe hira ohatra ilay comparaison. Ilay atao ampovoan-tany ohatra hoe raha iza ny malaza mihira atao ampovoan-tany atao hoe ambondrona. Mirana saiko, mijery anao ry haiko, resaka fitiavana. Raha atao hoe hijery artiste anankiray mirepresentena any amin'ny faritra, Tamama ohatra. Sao ny tompony lakile, resaka famparafesana. Dia gaga zany ianao hoe inona zany ny fandrosoanao tediavinao amin'ny resaka hoe famparafesana, fangalaram-bady, resaka mitsikotsiko, mosavy. Ny ankoatran'izay moa resaka divody, mitorony ao torony io vody io daholo ny kolontsainareo. Eny misy zavatra be da be azo raisina, misy zavatra tsara, fa ilay en général ny tena mitaizan'ny tanora zany dia hotoran'ireo zavatra ireo. Somary de mauvaise foi kely angamba teto. Domaine monko izy dia velabelarako bebe kokoa. Isaky ny faritra dia manana culture musicale ary samy manana artiste ny tena manamarika anazy azy. Mikasika ny inspiration ana artiste aloha na amin'ny faritra io na amin'ny afovoan-tany dia samy mivohy ny tiany zavatra ho voizina ary matetika ny eo amin'ny fiarahamonina ihany. Fa globalisé vany hoe makahira ray ao anatin'ny hira be dia be dia avy eo lazaina fa hoe tsy miendrika. Somary lazaiko de mauvaise foi kely. Aka ohatra zany. Zava-dozanona fitsonavy korangahy hira iny. Resaka famparafesana zao iny. Ary reny olona reny olona avy ao afovoan-tany. Ohatra manaraka. raha ny foatra ny vadin'nga polisy angamba tsisy mampiavaka azy amin'ny foatra rehetrarehetra misy kabaraka resaka foatra. Ohatra fahatelo. Bon, ambarako aminareo fotsiny titre azo soratako eo ambany. Tena azafady fa tena tsy afaka ampianareo an'ilay hira. Fa jerevany amin'ny YouTube any fa mbola any io hira io. Betsaka ny olona avy ao Antananarivo manao hira azo lazaina hoe tsy dia fampiseho masoandro loatra. Indrindra ireo andrarezina taloha fa feno teninao anatin'ny sarisary teny hoe kanto le izy. Fa mbola tsy ary nahita mpanakanto taloha kosa zaka hoe mpanakanto avy aty amin'ny sisiny ka nanao hira somary hafahafa. Ngamba faranako ngamba ty video ity fa hitako hoe tena lava loatra le izy. Io resaka rasisme io ho isy foana ary mbola ho isy foana. Ka nahazo anakatany ampianarana tadidiko tsara tamin'ny classe de 3e nisy vehivavy zay tena hoe mankahala merina tokoro. Anefa zay tena vitsy anisa tao anatiny tao. Rehefa mietsika ny adalany dia miandra ny pose mihitsy tonga dia anakanana anay. Za mo plus précisement satria sady tsy vita fa zanaka mpampianatra tao mbola zany na vita namaly anazy. Dia mibalancer andreo teny mandratra rehetrarehetra. Ianao tsy afaka mamaly an'le toetsiana satria io efa io ny tezainy ray aman-dreniny anazy. Anefa ianao raha tsy hamaly maharatsy. Dia ohatr'izay foana koa rehefa makany Antananarivo. Mandainga izay olona avy aty amin'ny faritra ka tsy nandita ny tanàna ka tsy nahazo propos somary rasista ohatran'izay. Le fomba firesaka hoe ewa basy karakôry basy. Tsy ary nisy olona manao firesaka ohatran'izany ety. Ery pangery tanimbary, ery kiran'ilona. Mbola betsaka be fa ajanonako eo aloha. Tsy laza fotsiny zany ho an'olona mandray bureau indrindrandrindra fa bureau mpanjakana sasatsasany vao mahita an'le voly fotsiny ianao hoe makoa. Ianao sady fa ratsy fandraisana anao mbola riska kokoa anao mivoaraka. Fa raha iasa kosa aloha dia tena hoe tanàna ideal. Satria nahoana? Mba andramo jerevanao hoe ny karama farana ambany amin'ny faritra. Manandramo hoe mandehana amina orinasa hitanao amin'ny sisitsisiny eny dia andramo hoe ohatrinona ny karamandreo mpiasa reo. Ny sasany aminay ety ny mbola mianao anatina 150,000 ariary, tsy 200,000 ariary aby. Ny sasany ara miasa bojo. Miasa teny nefa dia tena sahako milaza fa mbola sarotra kokoa noho ny any an-tanà indrindra raha resaka varotra. Satria lafo koa ny entana aty no mbola vitsy koa ny client. No tsisy mampanao formation de vente be firy aty. Mikasika ilay toerana aloha, tanà aloha miaka-midina be sady diso feno trano loatra. Fa naingitaingina be boka aveo mampavozo mitsofoka anilany any. Ho an'le fazatra moa tsy maninona. Fa za kosa aloha mbola tsy ary nahinao an'izany hoe za zany ngoma tanà. Fa hoe ngoma DS, Majenga Fianaratsoa, Tamatavy, Tuleara, ya misy matetika. Satria le toerana tsara. Fa ampitaina kosa hoe tanà sy ireo toerana amin'ny sisin'ireo. Esolo fotsiny hoe resaka accessibilité ana taratasy sy le resaka karama siasa. Marina mafy raha misy olona mipetraka ao tanà iverena kely le resaka hira. Raha misy manana record, hira tsy lohany tsy vodiny, anefa malaza dia ny hira avy ao Antananarivo voalohany.
Tira sabababon-draha nefa de malaza fa le izy zany manome ambiance fotsiny de ok acceptena fa manandrano manao hira karahan'ireo alefa anao mazanga ohatra ana fa sady fa tsy vitany ataon'olo fimezana avy eo na tsy malaza aby reny kayamba reny zao tsy avy eo Antananarivo ane anefa de tena malaza de plus idivantsika amin'ny karaoke aby. Bon, zay le izy hoe mila mifankafantatra tsara antsika aloha. Ialako mihitsy aloha le resaka tena hoe merina. Betsaka be zavatra tsy fantatratsika avy ao an-tanàna misy aty amin'ny sisintany. Indrindra fa ny resaka kolontsaina. Manan-karena kolontsaina sy fomba tsara ny isa-paritra. Fa le tonga de le mifanaratsy sy mifanevatevan'le hason'le kolontsaina sasany any amin'ny faritra. Anefa tsy mahafantatra akory an'le izy arany. Io ny hitako tsy mety. Efa io ihany ny erreur nataon'ny betsika taloha tamin'ny faritra rehetrarehetra izay nisy teto Madagasikara. Tsisy olona niry zany eto amin'ity toerana ity fady merina, eto amin'ity toerana ity fady miteny merina. Io avy amin'ny fanaratsiana le kulturan'olona tany aloha tany de mamaly zareo. De mbola hamerina izay erreur zay ve tsika ty aoriana. Ny filazantsika ny kolontsainan'olona ray hoe kolomboty anie tsy ampahavitra antsika amin'ny fahantrany. Contraire ara ny fitiavantsika ny kolontsainantsika ihany ngamba ny hitako solution hoe hahavitra tsika. Raisy manokana Japon, Chine, Corée, Russie manindraindra ny kulturan'jareo ny kolontsaina malagasy. Tena kolontsaina malagasy tompoko tsisy resaka vody zany. Ho antsika tanora resaka politika ianao ataovy malalaka ny kianja. Manaova hevitra andatabatra boribory. De ino ma tsy andraisantsika anjara amin'izany? Rehefa tsapantsika hoe mila anjara birikintsika ny firenena. De andao hiaraka andeha ampandroso arara zany. Za tsy manda tenin'ny Bastalayon iny. Donc tegnanao tompony fo ampandrosoa. Parce que firenena fa tsy androso ralahy. Ampandrosoa tegnanao tompony ralahy. Aveniranao mboara. Après anao maty ronga vita dunia. La famille namboary karaha zay d'après za. La famille nakamboariko, avenir nakamboariko, firenena io fataoko. Fa kosa hoe raha ohatra ka mbola misy alanenina farany atao amin'ity firenena ity de andao anao fa mba ataovy kosa panajana. Tsy anaratsy ny tanà mihitsy za par rapport ny aty amin'ny sisiny ary tsy anaratsy ny aty amin'ny sisiny aty mihitsy za par rapport ny tanà. Samy manana ny anatra ho azy zareo. Tsy adala ny olona sasany avy ao Antananarivo rehefa tonga amin'ny vacances tonga de mamonjy amin'ny sisiny. Ary tsy adala koa ny amin'ny sisiny raha ohatra ka hoe tapa-kevitra hoe bon hiditra ny tsaratsara kokoa amin'ny fitadiavana asa, vonona hitady asa de miakatra ao Antananarivo. Fa raha samy mifanaratsy eto tsika tsisy lamina zany. Dia ho tsika amin'ny sisiny, tsika tompoko tsy masina. Betsaka be ny zavatra azontsika atao. Tsika manana chance bebe kokoa amina resaka entrepreneurial par rapport ny ao Antananarivo. Ny ao Antananarivo juste hoe mianatra miasa aman'olona. Izay ihany ny akamaroa amin'ny toetrany olona amin'ny fiandrana. Fa vitsy ny hoe hikaroka sy hanangana zavatra zany. Betsaka be ny zavatra azontsika atao amin'ny toerana misy antsika. Betsaka be ny erreur izay nataon'ny ray aman-drenitsika teo afaka hitsitsika. Misy toetrana mihitsy ara tena mila ialana. Fa tena hoe mandrobaka raha be da be. Raha tsika te handroso ataovy favaly to mosary fa tsy olona raiky na foko raiky. Tsisy lalana mandeha any amin'ny fandrosoana ka hoe moramora zany. Tsy maintsy mandalo ady sarotra foana io. Ary tena tsy maintsy mila faharetana sy fahafoizan-tena be da be. Ary tena mieza manafy namako ny manana fijery tena mivelatra. Fa aza bornena mihitsy le toetsaina aloha. Fa tsy mampandroso. Zay fa mirary soa tsara aby.